araba toboko lafinaritra toboko vavy fiankafaliana sy ampitsikitsikina no erahana aminao amin'izao takarivan'ny alakamisy fa 1 ny volana febroary 2024 izao anatin'ity fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy ity dia manasanao zay anjoy hatramin'ny farany ray ity fotoana ny fampalalam-baovao ity ny vaovao misongadina androany dia ny mahakasika ny fandriampahalemana sy ny akon'ny asan'ireo mpitandro ny filaminana mifanandrify ao anatin'izay fampandrena fahaleman'izay akoatr'izay nefa misy ihany koa ny vaovao ara-politika azo taterina amintsika ny lafim-baovao eny anivon'ny fahadiseranana eny ny mahakasika ny aretina kotrotro izay mianaka saika manerana ny nosy dia ezana ihany koa ny tatitra ny agom-baovao manodidina izay fa ny manodidina ny tsy fandriampahalemana io aloha no anomboantsika ny fotoana ny ady amin'izay tsy fandriampahalemana izay tokony ajana ny lalàna sy ny ora fisokafana ary ny fikatonan'ny trano mpivarotra zava-pisotro mahamamo hoy nambaran'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta raha nanao ny fisafona ny araka tamin'ireo mpitandro ny filaminana ao anatin'ny hetsika papango ny tenany nisy ny toromarika izay nomeny ny mpitandro ny filaminana eo am-panatanterahana ny asany ary ihany koa ny toromarika napetra no an'ireo andro masom-pokon'olona izay misahana ihany koa ny filaminana eny anivon'ny fokotany samihafa eny. nidina antsehatra nijery ireo mpitandro filaminana amin'ny hetsika papango ny premier ministre Christian Tsaigny aliny lasa teo ny tety fokotany sy quartier maromaro toetondreny vohitra ny premier ministre nijery ny mahakasika ny fandriampahalemana tsy maintsy natao zao hetsika izao mba hampandry fahalemana ny eto andreny vohitra hoy ny premier ministre laza ihany koa ny tenany fa hitarina eraky Madagasikara ny hetsika rehefa manompoka izany amin'izao fotoana zao mametraka lamina anankiray tsika mba mirenantsika anaty fotoana fohy ny fandriampahalemana eto an-tanàna no Antananarivo eto Antananarivo manontolo zany isako manokana moa ny zero anivon'ny mitafy malagasy gendarmerie pyrénéenne sy ny police pyrénéenne izay nanomana zao paikady vaovao zao mba ahafahantsika mampandry fahalemana ny tany ny zavatra misy dia ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao dia tsy afaka miandry be dia be loatra ny asan-jolay ifakanan-keriny zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy misy findraisana anjara aingana dia aingana amin'izany famerenana ny fandriampahalemana zany nandritra zany fitsidihan'izany koa no nahitan'ny premier ministre ireo andro masom-pokon'olona eny amin'ny fokotany ka nitafana tamin'izy ireo noho ny fisiany reto andro masom-pokon'olona ireto efa nanomboka mandry fahalemana amin'ny aliny ny faritra Anosy be indy fandamina hoe zany misy ireo voamera fandriampahalemana efike moa zany filazana azy izay efa napetraka teo aloha miandrindra sy mandamina ny fizivezany koa ny anatin'ny tanàna ary miara-miasa amin'ireo mpitandro filaminana raha misy zany ny olana dia miantso mpitandro filamina izy misy numéro efa napetraka ary misy numéro napetraka ty aminao misy ekipa telo zareo miasa tamin'ity fidinana aliny ity ihany koa no nanamafisany premier ministre Christian Tsaigny fa tokony ajaina ny lalàna indrindra amin'ny ora fisokafana sy fikatona ny trano fivarotana zava-pisotro mahamamo satria hitany premier ministre alina fa mbola maro ireo fivarotana zava-pisotro mahamamo mbola misokatra amin'ny andro misasakalina niaraka tamin'ny premier ministre nandritra fidinana ity moa ny ministre ny fiarovam-pirenena ny ministre ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera-panjakana Medita ny gendarmerie